satria efa 70 taona izay no nisiny ny tolona 770 raha zaza tokoa niteraka tamin'izany dia efa zoky ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Vitsy ihany koa ireo bekotro maro olatra mbola velona amin'ireny faritra maro nisy ny tolona ireny amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'izy ireny anefa no tsy mba mahazo akory ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha nitatitra izy ireo. Marihina kosa anefa fa misy ireo sasatsasany izay mahazo fanampiana. Mitantara ny zavatra nahazo azy tamin'izany i Rakoto Malala Zaka Albert. Arahoary. Za tamin'ny fotoana io amin'ny mahazaza zany io dia ty jejesana ty zana maran'ilo efa miakatra za kosa lasa midina tafifi tapaty amin'ny tafisyramosyana rehefa niverina viana satria miakatra le miaran'ilo very efaretomobily nanao karavany miakatra nanenjika miny vato rivo vato rehefa mivitarolo rehefa tonga teo natapa mato zay a ny tonga de Senegal natify lasa mitsoka miakatra ny tany kafe